Miavana malalo amin'ny tompo tonga amin'ity alahady farany amin'ny volana septambra ity isika dia alahady 15 manaraka ny trimité, alahady 15 septambra 2024, alahady ny sampanasa asa fikarohana sy fandaliana mpinono dia sika miombavaka. Misaotra anao zay raha io fa tsy avelanao diso anjara amin'ny teninao indray zay amin'ity alahady fa 15 alahady fa 15 manaraka ny trimité ity, alahady 15 septambra 2024. Koa manomisa tompo misy sakafo sazy ao anay amin'ity androany ity. Mahatonga anay avitika ho amin'ny fanolora-tena ho anao Jesu Kristy eo amin'ny fiangonanao. Amen. Ny filazana ny Romanina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity alahady 15 manaraka ny trimité ity, alahady 15 septambra 2024. Romanina toko voalohany 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo lahy fa matetika aho no efa kasaka aty aminareo saingy azo sampona mandraka ankehitriny aho ananako izay vokatra aty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany, anano ny grika sy ny hendy totra aho, koa raha izao dia mazoto mitovy ny filazantsara aminareo zay any Roma koa. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena azy rehetra mihitsy zany amin'ny jiosy aloha dia vao mijentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny fiarovana avy amin'ny finoana sy amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe marina amin'ny finoana no marina amin'ny finoana no velona. Ay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny marina amin'ny finoana no velona. Zava-dehibe ry havana ny finoana. Ny finoana no tanana mandray ireo fanomezana amen'Andriamanitra antsika, indrindra nanomezany ilay zanany natokana mba tsy ho very izay rehetra mino, ratika amin'ny teny hafa mba tsy ho very izay rehetra mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Rehefa mahatoerana tsara ny finoanao dia velona tapamonjena ianao, velona tsy mipozipozy. Fa raha vao tsy mahatoerana tsara ny finoanao, tsy mila ilo, dia velombelom-ponena ianao ary maty mihitsy satria faty mandehandeha. Ny filazantsara mantsy dia maneho mazava marimarina tsara fa iny Jesoy Kristy iny dia efa natao ho faty mitondra ny faotantsika, isolo heloka antsika hanatsangan'Andriamanitra velona fanamarinana antsika. Mendrika ambara sy toriana atrezadreza zany eto ny apôstôly Paoly dia tena nazoto mihitsy, lazay fa ananany reto olona reto kosa izy, ao ny endry, ao ny tsy endry, ao koa ny firenena rehetra, ao koa ny grika. Mazoto hitovy filazantsara amin'ireo izy indrindra zay nominanina Roma, satria Roma no revohotry zao tontolo zao tamin'izany andro zany. Ary tsy menatra ny filazantsara izy fa io filazantsara io nentin'Andriamanitra mampiseho ny halehiben'ny fitiavany sy ianao aty zao tontolo zao ity. Nivon'ny filazantsara ry havana dia Jesoy Kristy nanaiky ho faty ny faotako sy ny faotanao amin'ny faotany zao tontolo zao. Natsangan'Andriamanitra ilay izy ny famarinana sy famanarinanao ary fanamarinana antsika. Ka ahoana tsy ho fatsika amin'izany hatsarany filazantsara zany, voakotsika hitetra tsara amin'izany filazantsara zany satria zany no mampahery antsika sy mampijoka antsika tsara ho vonona amin'ny asa tsara rehetra sy ny teny tsara rehetra. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha io fa nataonao voky ny filazantsara anao indray zay tamin'ity androany ity. Tsy avelanao angay zay fa toloranao ny fanahin'ny zanakao, tsy avelanao angay koa zay
fakikizinao amin'ny fomba maro samihafa dia pahirezy izay tompo mba hitoetra tsara aminao Kristy izay manafitra anay ho afaka amin'ny faotanay rehetra. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay miandanitra amasina ane ny naranao mitonga ane ny fanjakanao ataone sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minay ny alina sarotra anay ary mamilany elokay tahaka namelana izay midika taminay izao nitondra ny fakavanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao todrano tonona manomena iray zanak'afa namasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany. Mifalia manakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia aoko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo fifambia akaiky ny tompo fa aza manana inona inona foka ny fivavahana sy fonana mba misaorana metinareo anambara fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra ihany ny fonareo sy ny hevitra eo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.